5G Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tsy mafiany adiny isy eo amin'ireo andrim-panjakana roa izay taria amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena intsony. Ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson, ny kabary nataon'ny filohan'ny anteny mera-pirenena Razanamaso Christine, izay manabaribary ny fahasorenany amin'ny filohan'ny pirenena ihany koa. Voararany lalàna ny fampiofanana sy ny fampianarana ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara, raha ny fampatsiahivana navoaka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, nolovaina ny fitsaboana nentim-paharazana fa tsy azo avy amin'ny fanofanana ary tsy misy ny fahazon-dalana ahafahana mampianatra izany. Mitaraina ary manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ireo mpiasan'ny zotran-dalam-by FCE, Fianarantsoa testa amin'izao fotoana manoloana mbola tsy famahan'ny fitondram-panjakana foibe, ny olana misy eo amin'ity orinasa mpanjakana ity, ny mpiasa izay efa nanao fitarainana nanomboka ny volana Jolay 2022, saingy tsy nisy ny aino hatreto. Tara ny fotoana nanaovana ny famboleka-kazo tamin'ity taona ity, araka ny fanazavany ny teo anivon'ny Indri, tsy voajo intsony ihany koa ny fepetra maro tokony arahana amin'izay famboleka-kazo izay, raha ny zava-misy nandritra ny famboleka-kazo nataon'ny fanjakana ny 7 Febroary laza teo. Any velany, anao tetika asa ho fametrahana base de lancement spatial i Djibouti, araka ny nambarany filohan'ny pirenena, arak'izany izy ny firenena voalohany aty Afrika, isehatra amin'izay sidina makany amin'ny ambony tsy takamaso izay, ary aray asa amin'ny fanatanteran'izany n'orinasa sinoa, miantsy prian'izay. Alatsinainy fa 7 ny volana Febroary taona 2022 ankafaliana indray tomboky lasy tongovavy no hijidiana ny tokantranonao amin'ity alina ity, atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany isan-tarantsika izay ho an'ny androany. Tsy voafehin'ny filohan'ny pirenena intsony ny ady misy eo anivon'ny andrim-panjakana roa izay taria amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson, tsy nanafina ny fahasorenany amin'ny filohan'ny pirenena ihany koa Christine Razanamaso, raha ireny kabary navoakany ireny ho hatrany ty mpamakafaka ara-politika ity, ho an'ireo mpiray fikambanana aminy ao anatin'ny fizafafi, tsy ny fampirany ireny kabary ireny afa avy amin'ny filohany ty fikambanany ty manokana. Henri Florian. Literaka resabe ho an'ny mpanara-baovao indrindra fa eo amin'ireo sampy mpiray fikambanana, eo anivon'ny fikambanana fizafafi, na ny fikambanana zaniky ny faritany ny Fianarantsoa, ny lahatena izay nataon'ny filohan'ny fikambanana Razanamaso Christine, ny farany herinandro teo tao angofafa Fianarantsoa tao, nandritra ny lanonana fampiarabana, natratrarina ity taona vaovao ity ho an'ny fikambanana. Nanambara androany Parena Auguste izay isan'ny mpikamba ny fizafafi, fa tsy tenin'ny iarana tamin'ny fikambanana iny kabary izay nataon'ny filohan'ny fikambanana iny. Tsy nifanaraka amin'izany isika madame Panina za dia magnanjanao, anao dia zoko be. Ray mandrenitsika amin'ny Fianarantsoa igny fa nananao erreur ianao nanao an'igny, erreur politique be le izy, le olo tonga tao nyrehetrarehetra na ray mandrenitredritra sy dia izay midiany tao fa fampiseho amin'ny firesakina, fa nafinaritra ny kabarinao tamin'ny voalohany dia niova indray izy tafaritra ty fa atao ahoana moa fa mafy moa ity resaka toerana ity indraindray dia mazary mampanaonao foana. Sy nisy fiarahana igny, ary zay alohany nandeha tany dia tena nagnotany. Hoe misy resaka politique ve tsy zavatra izy sa sisy. Dia sy nisy fiara izy angamba mety misy miarakaraka tamin'ny groupe tao ihany nanao an'igny zany e. Izay le izy. Ary rava io fikambanana io, raha mbola mitoy zao ka hoentinao amin'izay hoe anao négociation agny ianao, teo sara ianao any amin'ny président agny, dia iny zanaky Fianarantsoa igny ataovanao chantage, ary ianao koa mbola manao règlement de compte amin'ny PMA ihany koa. Satria zay koa izy io e.
mbola sy matovalavokio tamin'le resaka motion de censure igny de hoe asoro zany io PM io fa anay fianarasoa io. Nanambara ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson fa tsy mbola fantatra ny mety ho filatsanko fidiny ny filoham-pirenena ankehitriny ho fidina amin'ny fividanana manaraka eo. Na eo aza ny fanambarana fa hanoana azy Christine Razanamaso sy ny fikamanana fizafafi. Zavatra roa lehibe no votsitra ara-tantara ho an'ity filohan'ny antenimieram-pirenena ity raha ny fanazavany. Zay zavatra anankiroa teneniko zay le voalohany zany de le hoe navela ho prime ministre manao baro nio manao zimina ny Assemblée nationale zay tarihanao. Faharoa raha ny faritry Fianarantsoa de tena misy potentiel zany hoe tena misy aritrandrahana tena ho amin'ny ainy be ny ary tena hitondra fandrosoana ho azy mihitsy ary manan'olona faritry Fianarantsoa fa navela fotsiny tamin'izao koa le fananganana ny région olona fidina ka rehefa eo anatren'izay anankiroa zay asa raha sanatriry mba ahoana moa zany mba hatairana taratarana na misy etaeta lehibe ao amin'ny faritry Fianarantsoa sy ao amin'ny député satria maromaro ihany député tonga tamin'io manajanao Aranabavy présidenten'ny assemblée tsy ho sanatriny bava hoe efa maninona moa vao manangom-bato efa lasa ny tokony hotorahana lasa ny ambo vao manangom-bato. Nambaran'ity mpamakafaka ara-politika ity ihany koa fa manao izay tiana atao eto amin'ny firenena ny Premier Ministre Ntsay Christian ary manindraindra ihany koa ny fahefana izay ananana ireo solombavam-bahoaka tsy mijanona ho ady ny Premier Ministre sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena zava-misy ankehitriny fa manam-porofo ihany koa fa tsy voafehin'ny filoham-pirenena ireto andram-panjakana roa ireto. Tsy hoe adin'izy menadamy anaka hoe adin'olona samy olona miady zao zany tsy zay ngamba ny tsara andraisana azy fa misy androm-panjakana eto amin'ny firenentsika tsy voalaminy président de république avelany miady ary ilay mitazona ny ara-dalàna iny nahetriny zay no misy eto ary le manao tikano sy tikano manao fomba ny baro iny mahazo vahana zay no misy eto de toy an'izay ady zay io manao tikano sy tikano le tsy mandrarahan'le fanala-pitokisan'ny assemblée tsy mandrarahan'le ara-dalàna tsy mandrarahan'le araky ny lalapan'ny renana fa de hoe za eto président manalana manendry ahy de rehefa avy eo manangana gouvernement insolence angereny zany hoe famingavingana angereny. Tsy miafinaintsona ankehitriny ny fahasorenan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Christine amin'ny fitondram-panjakana hoy ny mpanara-baovao toy ireo mpirai-donakafo miaraka ao aminy amin'ny antoko volomboasary izay nanohana ny filohan'ny Rajoelina hatramin'ny taona 2010 toa ny Rasimanina Paulbert na Hirosy Nevra Oldin sy Brunel Razafisandrofa sy ny maro samihafa ireto farany izay efa nanambara fa misy tsy mahomby ny zava-misy ataon'ny fitondram-panjakana. Nandritra ny fifampiarabana na hatratry ny taona nataon'ny fikambanana tany Fianarantsoa reny Kabary nitarika hevitra eto amin'ny firenenireny mandraka androany fa vaovao manodidina ny fividianana kosa indray dia tao anatin'ny efa-bolana nanatanterahany seniny fanavaozana tanteraka lisam-pividianana. Maro tamin'ireo olom-pirenena nanaovana fanadiadiana no tsy nisy nandray anarana tany an-tokatrano tsiraray tany an-tokatrano nisy azy tany maro arak'izany ireo tonga ny soratra anarana eny amin'ireo biraopokotany ho fisorohana ny fahaverezan-jo amin'ny fividianana izay ho tontosaina amin'ny titona 7-20 ity moa zany raha tsy misy ny sampina ao anatin'izay fitiny okolona. Iray volana taorian'ny fahataperan'ny fotoana nitetezan'ireo CRL le tokatrano nandray ny anaran'ireo mpifidy isan-tokatrano maro ireo olom-pirenena amin'izao fotoana no mirodorody eny anivon'ireo vokotany. Anton'izany tsy fisian'ireo agent recenseur na CRL tonga nandray anarana tany an-tokatrano nandritra ny efa-bolana anatanterahana izany. Entomboka eo tavetsy anatin'ny lisam-pividianana mihitsy mandidina fokotany ka mbola tsisy ka mba hifidy mba hifidy dia zay nanaovako solotena. Dia fokotany dia ohatsena ihany zareo dia manoratra eo aminay eo amin'izay mba tsisy fiangarana lefa misy fividianana voasoratra tsara daholo ny olona. Efa tafiditra fokotany ka mba siro kokoa izy amin'izay maha-olom-pirenena ny tena nge dia tsy maintsy mazoto foana. Ankilany misy ireo olom-pirenena malaina amin'ny fisoratana anarana amin'izao fotoana
Ny toedra ara-politika eto amin'ny firenena no mahatonga izany ho iatran'ny fanazavana. Mbola kampo fotsiny ny fidy le toedra raha misy dia kampo be ohatray daholo samy malaina mbola tsisy tonga tao aminay mba hoe hiteny anay zany zay etsy akasina mety tsy manam-potoana zay satria zay mandeha miala maraina mody ariva zay tsina mandeha mivarotra. Raha ny fanadidina tamin'ny sefokotany Labrosy kaomina Imertsatosika isan'ny nampitombo isa ireo mpisoratra anarana teny amin'ny fokotany ny fisian'ny fanamboarana karapanondro fahobe tamin'ity taona ity. Ireo tanora feno 12 taona no maronisa tamin'izany. Mandeha tsara satria raha nampitany tamin'ny ina moa zany tamin'ny 2018 zao ila tetsaby zao efa 2000 mahery tsy efa mahazitsy be zany. Raha ny tena marina aloha efa mety efa amin'ny 95 ngambana ny tena vita. Da be mihitsy satria taminanao le karapanondro fahobe zao misy eo amin'ny 300 mahery eo efa vitsivitsy nefa izany tsy vita tamin'iny efa ny ankamaroa zany efa vita daholo de datrairay kely izany tsy vita tamin'ny volana février iny. Mitoetra ny aiaina ireo firaisamom-pirenena sy antoko politika maro manoloana ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fotoana. Manoloana ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fikirakirana ny lisy mpifidianana izao. Tsy mbola namaly hatramin'izao ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana ny amin'ny tokony anaovana audit amin'ilay logiciel ikirakirana ity lisitra ity isian'ny mangarahara. Ny raiky amin'ny 30 ho avy izao tsy aivina no hifarana ny fandraisana ny anaran'ireo olom-pirenena ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ao anatin'izay vaovao manodidina ny fifidianana izay hatrany dia tokony rosoana ny fanitsiana ny lalam-pifidianana. Hoy teo anivony ny firaisamom-pirenena ahafahana miatrika fifidianana milamina sy mahazo valim-pifidianana. Izay ho ekeny rehetra isan'ny zava-dehibe tokony apetraka ihany koa sahaza ny karazana fandikan-dalàna izay ataon'ny kandida isan'ny tokony rehefa anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana toy izao. Teboka maro mbola ilana hitsy ao anatin'ny lalàna mifehy fifidianana hoy ny firaisamom-pirenena roy. Tokony ho sarotiny sy hijery ireo pitsopitsony anatin'izany ireo mpisehatra isian'ny filaminana mialosi mandritra ary aorian'ny fifidianana. Isan'ny teboka lehibe tokony ho jerena anatin'izany ny fanaraha-maso sy ny famerana ny vola ampiasain'ireo kandida mandritra ny zotra-pifidianana. Mbola azo tatao ny mitondra fanatsarana amin'ireo azo tsaraina amin'ny lalam-pifidianana sy andinindinin-dalàna pifidianana rehetra. Raha tsy resaka fotsiny ohatra ny ny fametrahana ny mangarahara amin'ny resaka kaontin'ireo ampilatsaka fidiana sy ny fanaraha-maso amin'izay zany tokony hipetraka mazava tsara. Azo atao ihany koa mazava ho azy ny fametrahana n'ilay hoe famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fotoam-pifidianana mba tsy hampiroborobo ny kolikoly ateraky ny fifidianana sy ny olom-boafidy indray rehefa mampiasa vola be loatra izy mandritra ny fampelezan-kevitra satria reny zany ny varavarana misokatra ahafahan'ny kolikoly miditra rehefa avy eo ireo mandritra ny fotoam-pifidianana satria voatery tsy maintsy mampiasa vola n'olon-kafa ireo ampilatsaka fidiana dia misy fanambiny sy misy tambiny izay fampiasana vola n'olon-kafa izay. Isan'ny zava-dehibe tokony hodiniana ny ametrahana lalàna manoloana ny fampiasan'ny kandida sasany ireo fitaovam-panjakana sy ny fahefa-panjakana mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana ho hiatrany ity firaisamom-pirenena ity. Anavoazana ny lalam-pifidianana izay tsy tokony andrasana fotoana farany sy anasana ireo herivelona rehetra ny famolavolana azy raha ny fanazavana. Fa voararany lalàna ny fampiofanana sy ny fampianarana ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Raha ny fampatsiahivana izay nataony teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, fitsaboana nolovaina ny fitsaboana nentim-paharazana fa tsy fitsaboana azo avy amina fanofanana ary tsy misy ny fahazoan-dalana ahafahana mampianatra izany. Raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Niparitaka tanatin'ny tambazotra tserasera ny herinandro lasa teo ny filazana momba ny fampiofanana ireo tanora mikasika ny asa fitsaboana nentim-paharazana ataona fikambanana iray misehatra amin'izany. Fampiofanana efezana ny fitsaboana nentim-paharazana izay maharitra 3 volana. Maro ireo naneho hevitra manoloana izany, isan'izany ny hoe tsy adalany raha tsy mamanga akory ny nanaraka ny dingana na tonga azo hatrany raha raokandro malagasy no resahana fa tsy manao foana toy izao. Teo koa ny laza hoe fahasalamana io tompoko fa tsy business ka hoe 3 volana dia ay. Nisy ny naneho hevitra hoe tena sady lany andro zany la ny vola nianatra ka itaton'izy 3 volana. Arak'izany ny atao ankehitriny ny fampiofanana ireo tanora ary nandiso filazana naparitaka ny pejy mpitsabo malagasy fitirama ofisialy io androany avy eo anivon'ny fitirama.
ny androany zany dia nandray fanapa-kevitra aloha zay najanona satria lasa polimika be ao anatin'ny tambazotra tsirasira le izy tsy mazava tsony le izy averiko indray mandeha olona avy any ivelany malagasy diaspora zany tonga eto Madagasikara amorona orinasa no nanofanana andreo 900 menadara eo tsisy ifandraisany mpitsabo malagasy fitramara eo zavatra nampianarina andreo dia resaka gestion communication resaka administration ny resaka fahaizamena ny fametrahana fitiava-tanorazana sisa rehetrarehetra tsy midika mihitsy ao anatin'izay rehetra zay hoe mpitsabo nentim-paharazana izy dia hofanina. Itsenkilany telo andro tao arin'ny partahan' io filazana io namoaka noty fampatsiahivana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa tsy misy ny fanomezana fahazon-dalina ho an'ny fanofanana ny fitsaboana nentim-paharazana manerina nosy ary voarara ny fanatanterana izany. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy nanome ary tsy hanome alalana ny fanofanana momba ny fitsaboana nentim-paharazana satria araka ny famaritana ny fitsaboana nentim-paharazana dia fitsaboana nolovaina io fa tsy fitsaboana azo avy amin'ny fanofanana. Voarara ny fisandohana ho mpitsabo nentim-paharazana ary ny fanatanterahana ny asa fitsaboana tsy nahazona alalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mampatsiahy hatrany ireo mpisehatra ny amin'ireo fitsipika mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana ary mety hitarika hatramin'ny fanafoanana ilay fahazon-dalana anatanteraka ilay asa izany tsy fanarahana ny fitsipika mifehy izany. Raha iverenana, misy ny fepetra manokana ahafahana manatanteraka ny fitsaboana nentim-paharazana ho an'ny mpitsabo iray izay mandalo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatra izay, nametra-pialana ny tale jeneralin'ny fitirama androany tao aorian'ny naoty navoaka ny ministera tompon'andraikitra. Hoahazo any fianaratsoa vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitaraina ary manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ireo mpiasa ny zotra an-dalamby FCE na ny fianaratsoa kotest tamin'izao fotoan'izao manoloana ny mbola tsy fahamahan'ny fitondrana fohy be ny olana misy eo amin'ity orinasa mpanjakana ity hatramin'ny volana Jolay 2024 no efa nitaraina ireto mpiasa ireto saingy tsy mbola nisy ny aino hatramin'izao raha ny fanazavana. Aingo rakotony irina kolo fianaratsoa. Mitoetra ny fitokonana fanairana ataon'ireo anivon'ny FCE na ny zotran-dalamby fianaratsoa Côte-Ouest amin'ny fitakin'izy ireo ny karamany izay mbola tsy azo efa ho volana maromaro izay ho an'ireo mpisotro ronono moa dia fantaonany maro mihitsy no tsy nisitraka izany izy ireo. Nohany izahay Andriamatoa Filoha vonjeo izahay maro ireo efa maty tsy nisitraka fisotron-dronono marina etoana fa ny FCE ny lasaka katerena tahaka izao dia tsy fahampiany fanofanana arakasa nampitaina tamin'ireo zandry sy zanaka. Vonony izahay ara isalahy aminareo amin'ny fanarenana ny FCE saingy ndrisy ny kibo sy mba lamosina Andriamatoa Filoha vao ny olanay fa hiaraka isalahy aminareo izahay amin'ny famahana ity FCE ity. Misy fiatraikany hatrany amin'ny ativilany ny ankonan'ny reto mpiasa ireto moa izao tsy fiodinany ny FCE sy ny tsy nandraisan'izy ireo ny karamany izao. Indreto zahay vadina mpiasa amin'ny FCE hitondra ny fitenenana mba mengavy ahay filompirenena amin'ny fahasarihananay mizaly ahay mizaly zao zanakay tsy mianatra aby voaroky sahirana zahay mba vonjeo. Fa fantantoka kosa ho an'ireo izay mampiasa sy manao asa fivelomana amin'iny zotran-dalamby iny izao tsy fandehana ny fiaran-dalamby izao. Volana fara tampoka frenay ny machine raha zato aveto izao frenay etelonjato aveto tena simba hoe fadea simba hoe basasa fa tena fanampiana amin'ny lalamby tokony agnatanay hoe hampandehan'ny machine satria raha mandeha machine afaka hay satria frais mora be machine sady mialagna maraigna ny atagnanay avy aty hariva mandeha camion nay mialagna zomala sy neny mba mamoketaka telo andro amin'ny lalana fa tsy antoka be hay. Miandrandra vahaolana izy ireo amin'izao fahazahoana minisitra vaovao izao efa misy moa ny fitsidihan'ity minisitra vaovao ity atany manakaraka dia miandry izay fotoany isika. Fa nanatanteraka dia be fanairana ny tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity ny fianakaviany ireo olona misa telo izay nisy nakankeriny tao amin'ny komuna Mora Rankoroma ny zoma lasa teo manao antsoavo manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana sy mianjady amin'izy ireo ihany koa ankehitrindry any mponina any an-toerana. Abraham Randriamanana. Fanerana ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny androany ny fianakavian'ireo nisy nakankeriny tao Ambohimanarivo kaominina Mora Rankoroma.
izy ireo izay nitakin'ireo jiolahy vola ho takalon'ny avany miantso amin'ny fijerena azy ireo araka izany ireo mponina manoloana ny tsy fandriampahalemana ny antoerana. Araka izany miamazo vahana indray ny trangana tsy fandriampahalemana sy ny fakanankiriny ao amin'ny commune Morarano Grom. Manaprofo izany ity trangana fakanankirin'olona 4 tao Ambohimanarivo ity ny alin'ny zoma lasa teo. Raha toa ka tafaporitsaka ny iray tamin'ireo nisy nankankiriny, miisa 3 ankehitriny ireo mbola eo ampilatanan'ireo olon-dratsy. Raha iverenana ny alakamisy 12 febroary lasa teo no nitsidika tao amin'ny commune Morarano Grom ny filoham-pirenena izay nanambara ampahibe maso fa ametraka paikady matotra iadina amin'ny fakanankiriny. Ametraka stratejitsika ivory araka ministra tompon'andraikitra io anareo eto Morarano Grom, ho anareo zay any Amparafaravolona, ho anareo any Andilameny, ho anareo aty Ambatondrazaka, ametraka stratejitsika edivana amin'ny mpanao kidnapping fa tsy maintsy restika zany ary tsy maintsy resentsika ny fanaovana esika. Tsy maintsy resentsika ireo ametraka stratejitsika, ametraka mpitandro ny filaminana, ametraka an'le compagnie lazainao nareo teo monsieur le député ho ataotsika zany rehetrarehetra zany ary tsy maintsy resentsika ny ratsy tokolasy tokovary. Herinandro tao aoriana izay no nitrangy ity fankanakiriny ity tany an-toerana. Mitaky ny fanatanterahana ny fampanantenana sy fandraisana andraikitra avy hatrany ireo mponina amin'izao fotoana izao. Verina ho an'ny fianaratsoa vetivetsika ao anatiny dia fanadiadiana vaovao manaraka ity 7 febroary 7 febroary 3 feno 4 taona katroka tamin'ity androany ity ny atolo ny fanovana tao fianaratsoa. Nisy araka izany fanamariana ny hetsika tany an-toerana fotoana izay nanay rampikambana teo anivon'ny KMD na ny komity miaro ny demokrasia ihany koa tsy tokony averimaina ny raha latsaka tamin'izany fotoana izany. Akolo fianaratsoa. Notsaivina ny 7 febroary 3 ity ny hetsika izay nataony KMD na ny komity miaro ny demokrasia tamin'izay izay hetsika natao indrindra nandravana ny fitondrana nisy tamin'izany fotoana izany. Fitaoam-pahatsiarovana izay natrehan-dramatoa lehibe ny anteny miaram-pirenena sady nametrahana fehezam-boninkazo na maro-pahatsiarovana ihany koa. Manatantara ho an'izao fitondrana izao ity daty ity satria dia nisy ny namoiny ainy ary maro koa ireo naratra vokatry ny tolona izany. Aoka hifamela heloka satria tanjona iray no mpanjinina teny azahona ny fampandrosoana ny fialana amin'izay lalana tsy akasitrahan'Andriamanitra rehetra ho ampanjakana amin'ity tanindrazantsika ity ny fankatiavana, fanetretena, ny fahamarinana, ny fandrafiana dia esorina izany. Raha misy ny tolona tahaka izao dia ny fiovana sy ny firosoana amin'ny tsaratsara kokoa no antony. Ny tsirairay no samy mandinika hoe tratra ve ny tanjona izay napetraka tao anatin'izay 40 taona izay. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita vetivety ao anaty doka fohy sy ny fahitany teo anivony Indry. Ny fambolekazo nataony fitondram-panjakana ny 12 febroary lasa teo zay Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 avril. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Irad et ses collègues Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky anao raha sefy hianatra izy mbola tsaiko lohatreto meritreritra hoe ano fianarana any tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora faraka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mbavainty za te hanao commerce marketing
dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionona amin'ny voté 3 misy iprime doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radiko enao sisanendrasana fizaha efa tao iprime raha de ho tafahoatra anay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. manaritra ny araba tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity isan'ny tarantsika izay dia vitsy ny ampahandalana azo andehanana sy tsara mandavataona eto amintsika amin'izao fotoana izao raha nitatitra navoaka ny teo anivo ny banky iraisam-pirenena isan'ireo firenena tsy nivoatra teo amin'izay resaka foto-dravitrasa indrindra ny alalan'izay ny firenena raha ny atatitra hatrany mifaratsin-dalana sy ny tsy fandraisana andraikitra manoloana io izay isany mampikakaiky ireo mponina indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao tsy ny mpampiasa lalana RN2, RN4, RN6, RN13 ihany no miaina ny fahasimbany lalana ankehitriny. Mitondra fiasana ihany koa ireo monina any amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy misy ny fifandraisana, tsy tafavoaka ny vokatra, noho ny faharatsian'ny lalana na nambaran'izy ireo. Aloha tena farany tena ratsy zany tena tsisy fahatsarany mihitsy aloha sarotra ny teny hoe tsara fa tsisy fahatsarany mihitsy avy any amin'ny voalohany ka hatraty amin'ny farany hatreo talata misy goudron le fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana zany tsisy fandraisana andraikitra mihitsy tsy rerany any lalana simbe priana tanety be zao taloha di rayal zao lasa valorivo sy rayal direct dia tsisy fianahana hoe tapadalana ina ohatry zany fa ohatry presque latsaka kely zara raha milatsaka fa le lalana moa zany efa ratsy le gasoil koa zany mampimenomena an'le patron ny ray andro miala amin'ny roa maraina ety zay dia tonga any amin'ny tonga any zay amin'ny roa ariva adiny 5 adiny 9 ohatrany hoe atsasaky ny fotoana lany amin'izao ratsy zao zany lany tamin'ny tsara ny lalana ohatr'izay foa lalana zany manomboka eo ambato mitokona mandeha ambato mena secondaire dia ratsy be tena ratsy izy aloha zany hoe zao izy maimaina dia afaka mba hoe somary azo fifiny izy aloha zao fa raha vao avy ny herika dia tsy tena tsy lany mihitsy izy raha vao tsy tobily loatra zao tena ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana aloha ohatra ny tsy dia mbola mandray andraikitra mihitsy izy satria efa ela ihany ny lalana ny ratsy nefa mbola tsisy fanamboarana hatramin'izao tokony efa tsaraina zany le lalany tokony mba hoe atao pavé taloha izy 20 000 dia zao lasa 25 000 gasoil aloha minainaina ihany mpandeha satria niakatra ny gasoil dia niakatra ny koa le frais dia lasa minainaina ihany aloha zay amin'izao satria gasoil nataonay taloha 7 dia zao lasa niakatra 2 alina sy rahetsy dia hoanina anjakana zao zay ny lalana makany aminay tena ratsy dia ratsy ka sady tsisy fanamboarana mihitsy ohatra ny tsy hita zay tena ny fitondram-panjakana aloha amin'izao 10 000 zao frais makany araka izany tsy lalam-pirenena tsy lalana mampifandray ny commune sy district ahitana fahasimbana sy fahasarotana avokoa ireo lalana rehetra eto Madagasikara ny faharatsy ny lalana amin'izao fotoana izao izay miteraka fatiantoka betsaka ho an'ireo tantsaha antony vidin'ireo mpanangom-bokatra amin'ny vidiny ambany tsy araky ny masokarena araka izany ireo vokatra noho ny fahasimbany io lalana io tontolon'ny fambolena kosa indray dia ho sarotra ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo raha tsy mifototra betsaka amin'ny fampitomboana ny vokabary ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao isan'ny tokony atao lara-pamena anatin'izay ny fampiasana ny SRI na système de riziculture intensive io teknika mpambolena io izay tsy mbola mahasarika tantsaha maro amin'izao fotoana izao saingy afaka mamaly ny filana rabary ompisihatra amin'ny fambolena nanaovana fanadihadiana andao arahantsika ny fanampanazavana zay tena hoe raha zahako manokana zao tamin'ny 2004 nanomboka nahafantatra anazy dia 2006 nahita 8 tonnes l'hectare fa misy any mahavita 10 tonnes misy any 15 tonnes any Fianarantsoa any misy mahavita 28 tonnes l'hectare ary any Andafy any Kamboatra dia misy mahavita 20 tonnes l'hectare dikan'izay zany raha ohatra ny hoe
mahavita tena ve avy tatena ara-tsakafo ny production optimum lazain'ny fanjakana antsika dia hoe mbola eo amin'ny 2 tonnes l'hectare io. Zany hoe 10 à 20 tonnes l'hectare zany mbola misy gapa be dia be izay zavatra izay. Dikan'izay dia zao hoe ahoana ny fomba atao mba ahafahan'ny olona tsirairay avy hifantoka kokoa ao anatin'le fambolemana le teknika an'le SRE. Satria raha ohatra ny dia ataontsika hoe raha misy eo amin'ny ny besoin antsika malagasy zao amin'ny resaka vary dia 2 millions 500 de tonnes par an eo. Dikan'izay zany raha besoin 2 millions de tonnes 500 io zay ataoko fa raha ohatra ny apahany vitsivitsy amin'ireo tantsara eo fotsiny manao an'ilay SRE mety mahavita zavatra zany. Fatarany fotoana nanaovana ny famboleka-kazo tamin'ity taona ity araka ny fanazavaniny teo anivon'ny Indri. Tsy voahaja ihany koa ireo fepetra maro tokony arahana amin'izay famboleka-kazo zay. Raha ny zava-misy nandritra ny famboleka-kazo nataon'ny fanjakana ny 20 febroary lasa teo fitinokoloana. Fepetra misa folo navoaka ny Indri na ny Initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation amin'ny fandrakofan'alan'i Madagasikara. Tsy manaraka ireo fepetra ireo ary tara amin'ny fitaopam-boleka-kazo amin'ity vanim-potoanan'ny fahavahatra ity ny fanjakana araka ny tatitra izay navokany. Isany amin'ireo fepetra ny fijerena ny tombontsoan'ny olona eny fotony, ity farany izay mifantoka amin'ny filan'ireo mponina any an-toerana. Iray amin'ireo fepetra ihany koa ny fisafidianana ny karazan-kazo mety ambolena izay safidiana manokana ahafahana mampiakatra ny tany fahombiazan'ny fambolena sy ny tombontsoa amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Raha ny fanazavana azo tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana manoloana izany, ny fifehezana an-drano zava-dehibe mandritra ny famboleka-kazo nandany fanamariana avy amin'ny Indri ny tompon'andraikitra. Ary ny tena tsara azy hoe amin'ny fotoana any amin'ny fanombohan'ny orana manomboka mambolitsika amin'izay mahazo orana ilay zanakazo dia mba velona soma tsara. Ka raha ny tenen'ny Indri zany mahakasika ny hoe famboleka-kazo tara loatra dia ny zava-dehibe dia ny hoe raha nanao famboleka-kazo ny gouvernementa dia teny amin'ny toerana ilay asiana ny tanàna vaovao, tanàmasoandro no nanaovana azy. Ny famboleka-kazo izay atao eny zany dia ohatrany hoe famboleka-kazo fanaingona ny tanàna, embellissement zany ny antsointsika azy. Fa raha ohatra hoe any atapy tanety ianao ny amboly amin'ny fotoana maina be dia zay ny hoe tsisy mijery ilay zanakazo dia maty. Fa raha ohatra hoe amin'ny tanjona manao embellissement dia karakara ianao ohatra antsika manao zaridaina ao an-trano ihany rehefa karakaraintsika maitso mandava-taona iny zany rehefa voakolokolo. Ankilany isy ny fanaramaso ireo azo novolena tamin'ny volana febroary lasa teo hoy ny fanazavana. Andrasana araka izany raha toa ka isy fiovana amin'ny fambolena azo eto Madagasikara ny fanapa-kevitry ny ministera. Ny ministera izay nilaza fa ny 520 isanjaton'ny ireo azo novolena novelona ny taona 2024 ary mihoatra ny 307 hektara ny tany voavoly azo raha toa ka 507 hektara ny tanjona napetraka. Nilaza nefa ankilan'ny WWF fa ezaka lehibe io natao io, saingy nahatratra 7 hektara ny alamaina indritra iny taona 2024 iny hatrany. Lafomba hafa kosa indray dia ankina ny lafin-javatra maro eny anivon'ny fiarahamonina ny fihavanana ka tokony averina sy ho veloma indray ao am-poniny tsirairay avy. Manana didy amin'izany ny sambatan'olona ka entanina indray izay tandrify azy hoy teo anivon'ny firaisan-kina ny manakasy. Kaeton Andriatsilavo. Tsy rariny intsony ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana, indrindra eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana, hoy ireo ao anivon'ny firaisan-kina ny Manankasy, izay nanokana fotoana hitadiavana vahaolana, amirenana sy amelomana indray ny fihavanana malagasy. Tanindrazana iombonana izy ity, adidy iombonana ny fanerenana izay asin'ny fihavanana izay, koa tsy andrasanay an'izy, na fanjakana na tsy fanjakana, na mpino hafa dia ho antononay hoe ndao fa efa tsy rariny loatra ny zava-misy eto amin'ity tanindrazana ity, fa raha tsy teny fotsiny fandriampahalemana dia manana didy be fihavanana. Rehefa misy fihavanana misy mifankatiavana, rehefa mifankatia dia tsy fampialina, rehefa tsy fampialina dia tsy famitaka ary miteraka fihavanana zany zavatra rehetra izany. Tsy ny fihavanana ihany, tsy maintsy diovina sy esorina eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa raha ny fanazavana, ny tsy fifankazahoana amin'ny fahasamihafany ny finoana. Indrindrandrindra zany efa lasa zary ho fomba ity tsy fifankazahoana ao anatin'ity fahasamihafany finoana ity, ka mitera-doza eto amin'ny tany sy
tandrazantsika zany zay zavatra ka tonga zahay hampitambatra hery mba hialana am'le hoe fifakalana rehefa tsisy fifakalana de fa mifankaty automatique zany hoe tsy tokony hanaratsy ny hafa na hoe misasany atao hoe mahery fietsaka nefa ny sasany malemy fietsaka rehefa jerena le fietsaka sady miara malemy fanaratsiana anaran'izay kanony zany dia nihetsika voalohany kana efa mety de zao fitambarana miaraka miombavaka ady aseho mitandritsy ny firenena fa tsy mialonjafy ny mpinotsilamo ary miray hina amin'ny malagasy ary mifankatia ny malagasy rehetra manana didy amelona indray ny fihavanana izay mampiavaka ny malagasy hatrizay ny isa-batan'olona ka tsona isika rehetrarehetra izay mahatsara-patena fa malagasy ajanony ny ady ajanony ny tsy fifankatiavana ajanony ny fanavakavahana ny malagasy mitovy raha aminao ajanony ny fanenjehana ny malagasy izay mitovy raha aminao satria tadidio malagasy aloha ianao izay vony finoana izay rahanao nisy tety ny fanaovatsy ny boky hitambarana ho an'ireo izay vonina sy nanome toky fa amelona indray ny fihavanana malagasy amin'izay toerana rehetra misy azy tsy terena ny fihavanana raha ny fanazavana hatrany saingy ny rehetra no miara-migoka ny voka-tsoa ateraka izany any aoriana dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity anao tetika asa ho fametrahana base de lancement spatial i Djibouti araka nambarany filoham-pireneny arak'izany izy ny firenena voalohany aty Afrika isehatra amin'izay sidina makany amin'ny ambony tsy taka-mazo zay ary hiara-iasa amin'ny fanatanteran'izany ihany koa norinasa sinoa iray naneho favonona ny hiditra amin'ny fanamboarana base spatiale voalohany eto Afrika i Djibouti araka nambarany filoham-pireneny tao amin'ny tambazotry ny tserasera Twitter ity firenena ity izay akaiky ny Équateur raha ny misy azy ara-geografika antonona tonga ny fandraisana ny fanapa-kevitra raha ny fanazavana ary toerana mety ara-stratezika iangan'ny fusée nampahafantarany fanjakana any an-toerana fa hisy ny fiara-miasa amina orinasa lehibe any Chine Hong Kong Aerospace Technology ny fanatanterana azy raha nambaran'ireo manam-pahaizana ny kantinanta afrikana no mety indrindra iangana ireo fusée eo amin'izay lafiny ara-geografika izay ary tsy tokony ho sarotra ny fanatanterana ny tetikasa raha mirindra ny fanomanana sy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa-tonta aharitra dia mitona ny tetikasa hoy ny filohan'ny Djibouti ary mitetina $1 miliara ny fanatanterana azy raha nambaran'ireo manam-pahaizana hatrany asa maro no tokony hifanindran-dalana amin'ny fanorenana ity base de lancement spatial voalohany aty Afrika ity isany amin'izany fijerena ireo fiantraikany ara-tontolo iainana ho an'ireo vahoaka ao an-toerana fa ihany koa amin'ireo firenena manodidina ny fametrahana serana sambo lehibe itaterana ireo kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana arahina lalabe migodana makany amin'ny toerana anaovana ny tetikasa eo ihany koa ny fametrahana angovo matanjaka amin'ny alalan'ny masoandro rivotra sy ny sisa ampiodina ny asa firenena afrikana maro amin'izao no efa manana satelita any ambony tsy taka-maso tsy fampivoarana ny toe-karena ihany no tanjona amin'izany fa eo ihany koa ny fiandrianam-pireneny araka izany maro ny firenena afrikana efa lasa lavitra eo amin'ny fandrosoana fa tsy vitsy ihany koa ireo mbola tsy tafavoaka mandrak'androany amin'ny ady amin'ny fahantrana antomatonga izany amin'ny akabeny ny ady hatrany lavareny amin'ny endriny maro samihafa ny ady la politika sy ny tsy fahaiza mitantany mpitondra mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fitalavitra kolo tao anatin'izay 70 minitra katroka nitondrana ny fampalalam-baovao zay ary mbola anasananao ihany koa amin'ny toy ny fandaharana veloma tompoko vous a présenté Ni Vavao.
ONG Bethelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.